La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Olona 7 indray no vao marina fa mitondra ny vanin'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatra avy amin'ny CCO Ivato androany ka enina amin'ireo any Fort Dauphin ary 3 kosa any Toliara miisa 4 ireo sitrana somatsara. Isan'ireo biby ahina ho voan'ny coronavirus ihany koa ireo varika amin'izy ireo voasokajy primatinao humain manana ratsan-tanana 5 manoloana izany manaitra ireo tompon'andraikitra isa tokony ny pisehatra eo amin'ny tontolo iainana hanamafy ny fiarovana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ny toy ny déconfinement any Espagne nanambara ny Prime Ministre Espagnol fa miverina misokatra ny sistana ho an'ireo mpizahatany ny volana Jolay ho avy izao. Miverina ihany koa ny Liga fifaninanana baolina kitra matianina any an-toerana ny fahavalony volana Jona 2020. Nadidin'ireo avatra. Finaritra tompoko lasy tompoko avy taona vaovao eto amin'ny Kultivika Manasinoara anaraka izany hatramin'ny farany. Eto mombaraka ihany koa an'ireo mpino silamo rehetra. Nanombotsika ny vaovao olona 7 indray no vao marina fa mitondra ny valin'aretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra avy amin'ny CCO Ivato amin'ity androany ity. Ny enina amin'ireo any Fort Dauphin ary ny 3 kosa any Toliara. Henri Florio. Nisy tranga 7 vaovao indray anio alahady fa 4 ny volana May taona 2020. 20 any Toamasina, 10 ny eto Antananarivo, 9 ny any Fort Dauphin ary 3 ny any Toliara. Ny ampiro indray araka izany ireo faritra voamarina fa ahitana ny valan'aretina coronavirus eto Madagasikara. Tamin'ny fitiliana singa fakana singa 7 zany natao tamin'ny Institut Pasteur teto Antananarivo nitambatra taona ny olona teto Antananarivo na ny fitiliana avy any Toamasina dia 10 ny tranga vaovao hita amin'izany zany hoe 10 nahitana ny tsimikaretina zany tamin'ireo fitiliana ireo tany avy any Toamasina daholo ireo olona 10 ireo. Ny teo amin'ny laboratoire mobile zay any Toamasina zany io indray zany dia tsy mitila efa tsy ireo olona any Toamasina 80 ny fitiliana natao ka ny 10 tamin'izy ireo kosa dia nahitana tsimikaretina coronavirus zany hoe total 20 ny isan'ireo tranga vaovao zany tany Toamasina. Ny centre d'infectiologie Charles Mérieux kosa zany dia nanao izy ireo fitiliana 430 ny fitambaran'ny fakana singa sy ny fitiliana natao izy io indray dia centre d'infectiologie Charles Mérieux moa dia eto Antananarivo dia nahitana tranga vaovao 10 teto Antananarivo avokoa indray zany ireo 10 vaovao ireo hitan'ny centre d'infectiologie Charles Mérieux. Ny laboratoire ny hôpital universitaire Joseph Raseta Andravoahangy Joseph Ravoahangy Andrianaval azafady za moa miasa ao amin'ny Befelantanana dia mifangalo le Raseta sy Ravoahangy fa Joseph Ravoahangy Andrianaval Ampefilo zany tamin'ny fitiliana singa 7 nataon'izy ireo dia nahita izy ireo tranga vaovao 9 ka mitinjara toy izao. Ny 9 dia tany Faradofay Fort Dauphin ary ny anankitelo dia tany Toliara. Zay zany ny fitsinjarana ary zay no vaovao zaraina amintsika koa ny amin'ny tranga vaovao zany hoe 7 sy 10 zany ny isan'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny 20 ny vaovao anio moa zany 7 ny 20 any Toamasina, ny 10 eto Antananarivo, ny 9 any Faradofay ary ny anankitelo dia tany Toliara no nahitana azy. Ny sitrana kosa dia misa anakefatra zany hoe 27 zany zao nisan'ireo olona 4 ny romoa ireo olona zay niraisina tanana teny amin'ny hôpitaly Nosiala teny Nosiala ary ny anankiroa dia teo Andotapenaka zany. Ny forme grave dia ny ampy anankiroa. Le forme grave zany enina zany izy ireo any Toamasina avokoa misy an'ireo forme grave ireo ankehitriny dia nisan'ny olona lodomandro moa zany dia anankiroa ihany koa. Misandrahaka manerina nosy araka izany ity valan'aretina ity ankehitriny ka tokony mahalatra ny rehetra manoloana izany. Lehilahy iray 17 taona vao marina fa nitondra ny tsimikaretina coronavirus no namono tena
tao amin'ny hôpitaly CHU Morafeno ao Tomasina androany. Ny BMH no mikarakara ny razana raha toa ka ireo fianakaviana no mandevina azy. Henri Florio. Lehilahy iray 75 taona mpiasa ny fahasalamana no maty namono tena tao amin'ny CHU Morafeno Tomasina androany tamin'ny 12 ora atoandro. Raha ny loharanom-bavao azo, nahiditra hôpitaly tao Morafeno Tomasina izy taorian'ny fitiliana tao no ny fahafantarana fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Loharanom-bavao akaiky no nahalalana fa tsy aretina coronavirus no nahafaty azy tamin'ity androany ity. Profon'izany nahitana diana fatotra teo amin'ny tendany ary mbola hita tao amin'ny efitra nipetrahany ihany koa ilay lamba firakotra miendrika tady izay avy niambozonana. Taorian'ny fikarakarana izay nataon'ny tompon'andraikitra tao amin'ny hôpitaly CHU Morafeno, natolotra ny fianakaviana ny razana ary avy hatrany dia nalevina tao amin'ny simetiera municipal ny Tanambao. Isan'ireo biby ahina ho voan'ny coronavirus ihany koa ireo varika amin'izy ireo voasokajy au primate non humain. Manana ratsan-tanana 5 manoloana izany manaitra ny tompon'andraikitra isa-tokony ny mpisehatra amin'ny tontolo iainana hanamafy ny fiarovana. Yonina Sena sy Andrina Tenena. Isan'ireo biby mifanakalo aretina amin'ny olombelona ny varika na gidro noho izy ireo tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny primate non humain. Aretina maro no efa nifampita tamin'ireo biby anatin'ity sokajy ity sy ny olombelona toy ny Ebola, tuberculose sy ny maro hafa. Ankehitriny, manany amin'ny mety ho fifindran'ny valanaretina coronavirus amin'ny varika ihany koa ireo mpikaroka malagasy. Farafakeliny 7 ny aretina ifanakalozan'ny primate non humain sy ny primate humain tsika olombelona. Ohatra, resaka Ebola, ny Ebola ny hita tany Afrika. Dia nisy azy ny biby, dia nisy azy koa ny olona, ny primate. Ny mampatahotra ary zay hitandremana mety ho porteur sain izy. Ka raha sanatrika any velany misy tratra, vao mare ny olona hoe tratra hono lémurien, tonga dia mitodika izany sain'ny olona, mitodika etỳ Madagasikara. Na tsy ny lémurien etỳ Madagasikara azy ny tratra. Tsika raha tsy vonona, fa variana mijery loatra. Ny olana fa tsy mijery mipaikady, dia tsika no sahirana eto. Hatreto tsy mbola nahitana tranga ireo varika raha ny fanazavana, saingy nampitombola ny fiarovana azy ireo maneran-tany. Ho an'i Madagasikara, natsangana ny cellule d'urgence hiaro sy anara-maso azy ireo. Tsika eto Madagasikara miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra sy ny arena lovain-jafy sy ny ministeran'ny recherche scientifique nanangana ny antsoina hoe cellule d'urgence. Mba tsy ho tonga ty amintsika zany mba hiarovana an'ireo lémurientsika satria io no misotona mpizahatany. Miasa odolodolo zany reo mpisehatra rehetra ao anatin'ny tontolo iainana eto Madagasikara inotsika. Za mbola mino somana tena fa ty zava-misy ty anova zavatra hitodika ety amin'ny faritra Ocean Indiana mpizahatany ary anatsara ny velo tena malagasy zay noho n'inona no fananantsika an'ireo lémurien ireo zay efa biby ho lany tamingana fa tsy avelantsika ho lany tamingana izy ireo. Araka izany, apinga iray ho an'i Madagasikara ary tokony andrafetanam-paikady matipaika ny fomba isariana ireo mpizahatany aorian'ny fandalovan'ny valanaretina coronavirus mba ahafahany nisehatra ny fizahantany manampy amin'ny fanarenana ny toe-karena aorian'izao krizy ara-pahasalamana izao. Raha ny tarehimarika azo teo anivon'ny ministeran'ny mpizahantany, tsy nitsahatra ny tombony isan'ireo mpizahantany tonga teto Madagasikara tatao anatin'ny 3 taona farany. Nahatratra 7,700 sy 5,000 sy 5,000 sy 2 hetsy izany ny taona 7,70 sy 2,000. 7,70 sy 200 sy 2,000 sy 7,000 sy 2 hetsy ny taona 8,70 sy 2,000 ary nahatratra 7,0 sy 900 sy 7,000 sy 4,000 sy 3 hetsy izany tamin'ny taona lasa. Izany hoe ny tombo 200 sy 3,000 sy 7,000 ny isan'ny mpizahantany tatao anatin'ny 3 taona farany. Hatreto teratany italiana no mandrafitra ny 270 n'ireo mpizahantany tonga eto Madagasikara, raha ny frantsay ny 530 isanjatony. Firenena hafa kosa no mameno ny ambiny. Tontolo ny finoana kosa indray ny farana androany ny iray volan'ny Ramadany ho an'ireo mpino Silamo. Tsy nisy ny fanaovana fitaom-pivavahana lehibe eo amin'ny teto amintsika noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Ny fampitaona kosa nisy ampianakaviana natanteraka ny fiaraha-misakafo. Henri Florio. Zatra, amin'ny fankalazana ny fiafarany ny volan'ny Ramadany tahaka izao, ny fitian'ny fitaom-pivavahana lehibe ho an'ireo mpino Silamo, tsy afaka nanatanteraka izany izy ireo tamin'ity androany ity, noho ny toe zava-misy eto amin'ny firenena iarany rehetra mahalala. Zava-dehibe ho an'ny mpino Silamo araka izany ny androandroany, taorian'ny ny fifehezantena izay nataon'izy ireo. Dia amin'ny anazy moa zany na dia eo aza ny aretina dia tsy maintsy nanatanteraka an'izany zany ny mpino Silamo rehetra teto Madagasikara ary dia natao izany tao anatin'ny fankatoavana sy fanatanterahana ireo toromarika sy fipetra
izay anapetraky ny fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga rehetra zany tamin'ny firenena misy atsika ty zany tsy misy zany ny fivavahana izay fatao tahaky ny mahazatra tena kalamanjana teny zany fa tena narana zany ny fipetra ary indrindrandrindra moa fa tsika amin'ny faritra efatra zany zay voamarika fa hoe isan'ny faritra zany tena mbola ao anatin'le confinement zany dia tsy nahitana fitoam-pivavahana tahaky ny mahazatra zany satria anisan'ny mampiavaka ny andro ny idy idy moa zany filaza amin'ny teny arabo fa fety zany izy amin'ny teny malagasy andro fifaliana ary idy aoran'ny ramadan zany antsoina hoe Eid el-Fitr satria fety ny fisakafoanana manina moa antsoina hoe fety ny fisakafoanana satria mifanena tanteraka amin'ny fiafarany volana ramadany satria androandroany mila miavaka amin'ny volana ramadan zany hoe androandroany andro fisakafoanana andro fisotroana ireo zavatra rehetra izay azo hoanina sy azo sotroana izay narafitra ny fonana islamy zany fa ankoatra izay amin'ny mahafotoan-dehibe ho an'ny mpino silamo ny androandroany manomana ny sakafo ireo mpianakavy iaraha mihinana amin'ny mahafety azy izay karazan-tsakafo maro samihafa no ataony isam-pianakaviana izay niavaka sy toy ny mahazatra isan-taona raha ny fanazavana farana ramadan dia samy manao zay sakafo zakany azony atao fa matetika zany le matetika ikambanana dia manao mokary indrindra fa zay avy anavaratra manao karazana mokary zay amin'ny maraina iny zany hoentina manan'le ramadan amin'ny maraina sotro dité dia mokary mifangaro an'le izy amin'ny maraina dia amin'ny atoandro dia manao vary io indray moa arakaraka ny famille any io dia tamin'ity manko misy confinement dia tsy dia nisy hoe inona zavatra natao bebe loatra fa juste quelque fotsiny nanao vary natao rio coco dia nasiana lokony dia nanao ondry dia nasiana karazany telo le izy teo dia natao ondry amin'ny rano fotsiny motiby dia nasiana an'le saosy dia nasiana an'le ao anatiny fotsiny koa nandrahoana manokana fa io zany afangaro coco rehefa avy eo dia iny sakafo iarahana amin'ny sakafo amin'ny atoandro zany dia rehefa rivariva indray mbola fiarahana ihany dia misy brochette dia manao hoe mangahazo endasina katakata friry zay zao dia mifangaro brochette iny indray amin'ny rivariva zay miara amin'ny sakafo amin'iny natao anatin'ny fihiboana azy no antanteran'izy ireo ny iray volan'ny ramadany fantatra fa nampifamatotra bebe kokoa ny isam-pianakaviana ny fotoana tahaka izao raha ny nambarany ity raim-pianakaviana iray ity anisany ihany koa zany nampiavaka an'ity ramadan ty dia tsy nijery lafiny hoe tsy nafana ny fanerasera tamin'ny namana tamin'ny moské foana fa nisy ihany ny lafiny tsara satria mba nitona ny fianakaviana tsy akonana koa zany tao an-trano niara-ny vavaka niara-ny talao sy nangataka zany tamin'Andriamanitra zany mba omeny fitoniana zany tsika amin'ity firenena ty mba tsy ho anisan'ireo olona zay hoe iandipaka amintsika zany ty aretina ty raha anisan'ny nangatany mpino islamy ihany koa zany mba hoe ifo ho rava sy tsy ho tatarika amintsika tsony zany ty aretina ty fa tena hoe ianao anatin'ny fandriampahalemana ianao anatin'ny fitoniana zany vahoaka malagasy tsy akanavaka zany volana masina ho an'ny mpino silamo ny volana ramadan raha ny fanazavana ramadan mubarak izay midika hoe ramadan feno fahasoavana ny teny fiarintso nanamarian'izy ireo ny andron'ity androany ity tsy aivina fa tany amin'ny taonjato fahafito no niditra teto Madagasikara ny finoana silamo tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay natatsika mahakasika ireo fanampinany marary ny coronavirus sy ny mpiasan'ny fahasalamana any Tomasina eo ihany koa mahakasika ny finjinjana vary rehefa avy eo ary Week-end cadeau! Du 21 au 24 mai, achetez un pack premium et gagnez un cadeau Telmanet 1 giga. Vous avez plus de 2h30 d'appels vers Telma et autres opérateurs, des appels internationaux, 100 SMS, 150 mégas et plus 1 giga de bonus data utilisable à toute heure. Le tout à seulement 10 000 arias. Tapez vite le dièse 322 étoile 91 dièse. Vereneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Miahiahy amin'ny fomba nizarana ireo fanampina maro samihafa amin'izao fotoana izao ny fikambanana mpiaro-ny zon'ny mpanjifa manoloana izany amin'ny taky fanadidina izy ireo. Ionona saina.
Olona maro no nahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana nefa tsy tokony hisitraka izany. Raha fianakaviana marifo Amanarivo no nitaza-potsiny tsy nahazo ny anjarany tamin'ireo fanampiana isan-karazany avy amin'ny fitondram-panjakana hanampiana ny mpiray tanindrazana, vokatry ny fisiany ny fiboana, hoy ny teo anivo ny fikambana ny mpiaro ny zonimpanjifa. Nisy fanodikodinana sy kiantrano an-trano tamin'ny fizarana ireny raha nambaran'izy ireo ka hitakiny ny anokafana fanadiadiana. Nisy fanadiadiana mihitsy amin'ireny zavatra zaraina ireny. Fa tsy misy zavatra hoe misy traçabilité ireny informatisena le izy araka ny filazana zareo azy dia jery marina hoe ity olona ity ve tena sahirana sa ahoana na zahoana. Zany mahita olona retraité, ingénieur retraité nahazo fanampiana. Misy olona nefa tena tokony mena le fanampiana tsy nahazo fanampiana. Fa rehefa ny manodidina anao manodikodina zavatra ary misy ivadika milliardaire tampoka amin'le fanampiana sy le vola teo dia io tsika voagaga hoe lasa milliardaire tampoka atao anatin'izay ranona sy ranony. Fahaizany miara-miasa amin'olona zay tsara sy be ny olona tsara sitrapo eto Madagasikara. Isy ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina sy amin'ny mahatanitandalana ny Madagasikara no angatany RNDC na ny Réseau National de Défense des Consommateurs anokafana fanadiadiana mba hisiny ny mangarahara. Tonga ny eto Masina androany ireo fanampiana entina hikarakarara ireo marary ny coronavirus any an-toerana sy ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana. Ny fifanomezan-tanana no zava-dehibe raha nambaran'ireo tompona andraikitra Henri Florio. Tonga andro any tany Tomasina ireo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana malona ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Amin'ny alalan'ny ministèran'ny fahasalamana, amin'ny alalan'ny BNGRC dia tonga androany ny fitaovana izay entintsika miatrika n'ity ady ity na eo amin'ny lafina fanafody zany na eo amin'ny lafiny fitaovana entina anasana tagnana zany na eo amin'ny lafin'ireo fitaovana rehetra entiny mpiasan'ny fahasalamana miaro tegna na le antsina hoe équipement de protection individuelle. Ankoatran'izany dia mbola misy fitaovana sy kojakoja maro na amin'ny resaka fandiovana bazary, amin'ny fandiovana hôpitaly na le tsointsika hoe désinfection. Fa tsy adino zareo ihany koa ny nandefa sakafo ho an'ireo marary na any amin'ny hôpitaly zany na le asymptomatika ary amin'ny Fonds social Canada dia ao anatin'izany vary, rano mba tena hoe mandritra an'le traitement atrehany zany dia miaigna ao anatiny fahatonena tanteraka ireo avantsika reo. Nambara Italia General BNGRC ihany koa fa ny fanampiana no ilaina amin'ny fotoana tahaka izao indrindra fa any Tomasina. Zava-dehibe ho ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana. Ny tokony ala zany ny vahoaka tsirairay avy ireo toromarika apetraka mba hirovana ny fahasalamany ny tsirairay. Lafa mavao hafa kosa indray mampiditra hatramin'ny 5,000 ariary isan'andro ny olona ray mijija vary amin'ny izao fotoana ny fararano izao. Misy mandava-taona ny asa fikarakarana eny Tamboly raha ny fanazavan'izy ireo Hiona Saina sy andro na tena. Riva amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny commune Mahitsy ao anatin'ny fararano. Fotoana ihany koa isan'ny mahamaro ireo mpikarama isan'andro. Isan'ny karama azo atao rehefa fotoanan'ny fararano toy izao ny fijinjana vary, ny fitaomana vary miakatra eny an-tanàna ary karama hafa ihany koa ny mively vary. Ny asa atao no samihafa fa ny sarany tokana 5,000 ariary isan'olona ao anatin'ny iray andro na mandra-pavita ny asa ihany koa. Ty volana mety izy io ny fijinjana vary tety satria itony zany le vary japonais le foitaoko ety. Mandritra nyty volana mety aloha zao palany ty dia any 26 mety fifaraparana. Izy zany no makamelo satria le olona ty ohatra ny fa revirevo dia makamelo izy. Eo amin'ny 3 andro. Ho an'ireo izay kinga mahavita mijinja tanimbary telo ao anatin'ny iray andro, izany hoe mahazo 5,000 isan'andro. Maro ny karazana fifanarahana atao amin'ny tompon-tany. Isany amin'izany ny hoe miantoka sakafo sa tsy. Raha tsy miantoka miakatra ny saran'ny asa. Noho ny fasarotana iainana ankehitriny, maro amin'ireo mpampiasa no tsy manisy hena intsony amin'ny laoka raha ny fanazavana fa ny vary no atao betsaka. Ny tompon'ny anona zany miantoka sakafo ety, tompony tamin'ny vary jinjay. Io zany izy arakaraka izay ataony ny tompony. Ety zao indraindray resaka voamaina, ny tsaramaso, anona zao mandeha. Le laoka hena moa zany zao fa tsy dia anona intsony satria
iny arakaraky ny entomana anazy vary zany no betsaka fotsiny natao dia efa mandeha io rehefa tapitra ny fararano miditra amin'ny asa tany indray ry Jean Michel sy ny ekipany raha ny fanazavany manao ny voly avitra amin'izay fotoana maro ihany koa ny asa azahoana vola ao ny fambolena ny fanondrahana ny fiotazana sy ny maro hafa ety amin'ny tontolo ambanivohitra izay kamo ihany no tsy mihinana hoy Jean Michel nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Maresaka iraisam-pirenena mitony déconfinement en Espagne. Nanambara amin'ny Premier ministre espagnol fa miverina misokatra ny sistany ho an'ireo mpizahatany ny volana Jolay ho avy izao. Miverina ihany koa ny Liga fifananana baolina kitra ny fahavalony volana Jona 22 fanadina. Miverina tsikelikely ny fiainana andavanandro ny Europeana ankehitriny. Ohatra n'izany ny any Espagne nanao fanambarana amin'ny Premier ministre espagnol fa hiverina hisokatra ny sistany ho an'ireo mpizahatany manomboka ny volana Jolay ho avy izao. Tamin'izany lazainy fa azo antoka tanteraka tsy misy atahorany ireo mpizahatany izay ho avy ireo fa na izany aza mila arahana atsakany sy andavany avokoa ireo toromarika ara-pahasalamana rehetra. Maro ireo Espaniola ny faly na eno izay fanambarana izay noho ny mpizahatany izay antom-piveloman'ny maronisa any an-toerana ary ihany koa mpampidi-bola be indrindra ao anatin'ny kitapo-bola mpanjakana. Ankoatry ny sehatry ny fizahan-tany fantatra ihany koa fa hiverina ny sehatry ny baolina kitra dia ny fifananana nasionaly ny Liga tapaka fa hiverina hiakatra kianja ireo mpilalao manomboka ny fahavalony volana Jona ho avy izao. Tsy ny any Espaina ihany fa manomboka miverina ihany koa ny baolina kitra any Eropa ihany, ohatra amin'izany any Allemagne. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity andrano ity, ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.